eo agnatrehany raha misy eto amin'ny faritra tsy mandrefana eto taptanana ny Toliara zay niseho tamin'ny alahady teo dia maha tompon'andraikitra voalohany tenako ary maha misy olo tena ny filoham-pirenenany tenako no ilazako antsika fa voajery ny antsipiriany ny zavatra rehetra zay mety mampiahiahy antsika tsara ny magnamarika laha sy atsika ny jery todika kely fa nisy fotoana fa na ato mandritra ny 5 taona ny orinasa base Toliara satria ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana nijery ambony sy ambany ny mety ho tombotsoa atsika mety ho fandaminana ny mety ho fampandrosoana ny faritra tsy mandrefana dia eo agnatrihan'izay dia fa voajery aby raha reo sositsika sy ahiahiabytsika io fa nijereny fitondram-panjakana tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana atao amin'ny faritra tsy mandrefana hoetiny miteny fa ny chiffre ny fampandrosoana ny chiffre ny olo atao hoe ho voaray ny chiffre ny ataontsika hoe ny fampandrosoana hoetina na ny ara-sosialy na ny ara-ekonomika dia agnisan'ny manana an'izany ny zahay ao eto zany ao dia mangataka antsika rehetra atao amin'ny faritra tsy mandrefana tsika eto mandala zany atao hoe filongoa zany tsika eto fananana an'izay filongoa milamina zay hatrizay laha misy ny raha tokony tsy azo aleo mifampiresaky aleo tsika milamina satria voalohany fandikan-dalàna ny tsy fagnaraha ny voalaza ny raha naboakinao OMC ny tsy fahazoana alalana faharoany tsy soa tsika samby tsika koa tsika zay manana fampandrosoana zay tokony andeha mahity azo ifandiniha miaraka amin'ny olobe iaby an-tanà eto ro sagnatria ka hisy savorovoro sagnatriavin'izany eto dia misaotra manokana ihany koa andreo olobe zay miezaky nanelanelana leny tamin'igny ka hatrandroany hoy aho hoe ny tany misy olobe tsy mialy zaza ka dia vonona koa ny tegnanay hipetraka amin'ny maha olobe zay ka handamina am'izay rehetra tokony halamina mba ho tombotsoa ambony ny faritra tsy mandrefana mba ho tombotsoa ambony ny Madagasikara indrindrandrindra fa ho fampandrosoana antsika eto amin'ny faritra tsy mandrefana saotra tompoko manoloana ny savorovory nisy teto ataptanana ny Toliara tamin'ny lahady faha 13 ny vola marsa farany teo izay fihetseketsehana nataona olo vitsivitsy fihetseketsehana tsy nahazo alalana ihany koa avy aty amin'ny préfecture ny mpikambana anivon'ny OMC raiky zay tary ny vatatenanay eo ihany koa moa ny gouverneurany faritra zay miaraka aminay eto eo ny solotena ny procureur de la république eto Toliara miaraka amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fitandrona ny filaminana eo ny gendarmerie pirenena eo ny tompon'andraikitra anivon'ny tafoka malagasy eo ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny police nationale ny OMC moa zany dia manao zao fanambarana zao araka ny resantsika teo nisy tokoa ny savorovoro teto ataptanana ny Toliara tamin'ny alala ny fihetseketsehana zay tsy nahazo alalana ary izany savorovoro zany dia nisy nitarika faharatrana nisy naratra moa ny amin'ny côté ny mpitandro filaminana nisy ihany koa ny naratra amin'ireo mpanao fihetseketsehana nisy ihany koa zangambany nisy ihany koa ny fahasimbana teo amin'ny fiarany mpitandro filaminana ka izahay OMC zay ataontsika hoe tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitandrona ny filaminana ato anatin'ny préfet Toliara dia voalohany zahay dia manameloka ireny fihetsika nataony olombitsy reny satria fihetsika voalohany indrindra tsy manara-dalàna ary fihetsika ihany koa tsy manaraka ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy zay mandala ny fihavanana malagasy nyzay OMC raiga dia sady manameloka no sady tsy maintsy handray andraikitra ho an'izay nahavanana an'izany fihetseketsehana tsy nahazo alalan'izay tianay ihany koa ny mampahatsay fa mbola manan-kery ny diditsy volana laharana faha 80 tsipoka aotra 20 tamin'ny
3 Aogositra 1970. Amin'ny andiny voalohany sy andiny fahavalo dia milaza mazava tsara fa ny famorim-bahoaka na inona ny antony ny fietseketsehany an-dalambe dia tsy maintsy angatahana alalana avy amin'ny solon-tenam-panjakana mahefa na ny préfet zany na ny lehiben'ny distrika. Ka ny fietseketsehana rehetra na ny famorim-bahoaka rehetra zay tsy nahazo alalana tompoka dia fandikan-dalàna zany. Mbola manakery nyio dity volana resantsika io. Manaraka an'izay ihany koa ny fangatahana makasika ny famorim-bahoaka tompoka dia alefa any amin'ny préfet na ny lehiben'ny distrika 2-7 ora alohany hanaovana ny fietseketsehana. Manana fahefana ny solon-tenam-panjakana na hanome ny alalana na handa ny fangatahana fahazoan-dalana zany raha ohatra ka hita fa ny fanatanterahana ny fivoriam-bahoaka na ny fietseketsehana dia mety hitarika savorovoro amin'ny filaminam-bahoaka. Ka manentana ihany koa ny tenanay ary manao antsoavy ny vahoaka ny Tuliara mampafantatra amin'ny fisian'izay lalàna zay satria zay ny mahasolo tenam-panjakana anay ary manaingatsika ihany koa amin'ny fanarahan-dalàna. Eto zay dia mbola manararaotra ihany koa fa sady mampitandrina ho an'ireo olombitsy minia mamboly korontana eto atapin'ny tanàna Toliara fa tsy handefitra izahay OMC sy ny Emoreg fa tsy maintsy handray ny fepetra mifanandrify aminay tsirairay avy. Voalohany dia miarabanao namana manao zao fanehoan-kevitra ahafahako manao zao fanehoan-kevitra ny tena zavatra nisy natany anatiny izay hita tao anatiny ilay ny tambazotra no ny keo maraina ireny. Ny tena marina dia aleo teneniko ny tena marina. Tamin'ny alahady ny tenako dia nanao en direct tany amin'ny famorim-bahoaka nataony Tsipombany Batuliara teny Andaboy izay nahitana fifandonana teo amin'ny gendarme tany filaminana sy ireo Tsipomba amin'ny Batuliara. Tao anatin'izay fotoana izay dia nanao en direct ny tenako. Ny ampitson'iny dia nisy koa ny interview izay en direct koa conférence de presse niarahana tamin'ny andamatoa sy teny Ranjena Soloneka. Maly maraina no nisy namana izay mirahy ny tompona anjaikitra mpanjakana avy eto an-toerana izay nampita hafatra tamiko hoe teneninareo Francis fa voatery tsy maintsy hakafepetra raha toa ka mbola mitohy ny asa fanakorotanana izay manakorontana ny saim-bahoaka eto Toliara. Manoloana an'izay dia zaho moa dia niteny tamin'ilay naman'io voaray ny hafatra. Adiny ray taorianan'iny no niantsay koa tompona anjaikitra mpanjakana izay teto an-toerana koa izay tompona anjaikitra ho serasera mitovy ny zavatra tenenina dia mbola hafatra avy amin'ny tompona anjaikitra mpanjakana eo milaza ny tokony sy anaovako tsony communication izay mety manelingelina ny filaminam-bahoaka eto Toliara. Izay ny zava-misy. Atram'izao zany dia resaka napitaina amiko ary na ny facebooker na ny tambazotra rehetra dia milaza hoe intimidation. Zay angamba. Fa atram'izao mbola tsy niantso ahy izy nianjo koa zany izay fiantsoany ahy zay raha parapolo le raha volany aby. Efa ela no nikirakirako ny fanaovana-bevity ary miezaka mampiresaka ny ankolafokely misy eto Toliara. Miezaka mampiresaka na ireo any amin'ny secteur privé rehetra na ireo mpanao politika dia ezaiko ampiteny dika zany fa sy ananako lolopo na rabe na rakoto. Ela avao nanaovako an'ity raha ty fa gaga avao moa hoe ahoana no ho tonga amin'izay fampisamborana zay raha amin'ny zavatra misy amiko dia hoy izay hoe tokony ataony fifampiresana. Raha misy zavatra tsy mety na misy fampitaam-baovao tokony hatao dia aleo mifampiantso fa tsy mety raha ohatra ka hoe
ampitaina amin'olona fotsiny hoe tanjeminareo a so de anao an'izao izy hoe fa ho samborinay tsy mety zay koa izao hoe amiko fomba tsy de mendrika loatra ny salambreny a fa ny fampiresaka angambany tena zava-dehibe hoe le communication ataoko zany a dia resaka fakizilizy le teniko resaka manohitohina ny filamina vahoaka zay zany ny filiazana ny marina ny fampitenenana ireo ankilafo-kely izay mety tsy mifankahazo amin'ny fitondrana ny ay manko tsy zay ny a fa zay ahafahan'le vahoaka mieno lakilosy roa fa tsy lakilosy tokana no tena tanjoko hafa-tsy miantefa am'ireo tompona anjaikitsy aby na tompona anjaikitsy privé zay surtout ny tompona anjaikitra mpanjakana ny ankamaroanareo to moa zay koa aby zaho zokinareo mbola vonony ny fampiresaky ay ny fanalakalo hevitsy ny fanome vaovao raha azo atao fa tsy amiko de tsy mety ny fampiasan-kely ankolaky ray zay faharoa zay a dia raha ny asa fanaovan gazety dia asa nataoko atsy zay zaho zany le mbola vonony tsy resaka fampiroroana na intimidation miampihemo tsara amin'ny resaka fanaovan gazety raha mbola velonao manafofinainy dia hiezaka foana ny hampiresaka hiezaka foana ny hampiaina ho an'ny vahoaka ny Toliara ho an'ny vahoaka ny Madagasikara eny azy na ny any Beladritra any ny zava-misy amin'ny tanàny boaty hoe ny Toliara